zara hevitra fandaran'ny sampany fampalalambo vao eto amin'ny ICM radio efatra amin'ny zato tebokavalo andraisana vahiny iresahana ny fiainam-pirenena zara hevitra ny alatsinainy sy ny alakamisy amborombin'ny folo ora sy fahefany eny ary tokolasy tokovavy tonga atao anatin'ny fandarana zara hevitra tsika amin'izao alakamisy izao ny vahintsika amin'ity androany ity dia ny filohan'ny RCR Andriamatoa Lazara Zafiarson miarabanao miarara sy lovaritsona dia miaraba ampianao tsika indreny amin'ity fotoana ity dia mankasitraka anao mandray anandray ato amin'izao plateaony ICM zao misokatra foana ny plateau ny info culture média tsy resaka vola ny iakarany eto fa resaka hevitra rehefa isika rehetra nizaniza manana n'izay hevitra zay ahafahana mampandrosony raha-piarahamonina hevitra araka ny anarana zara hevitra dia misokatra izany fandarana zara hevitra zany Lazara Zafiarson nisy ny fanambarana ny conférence de presse nataonareo tamin'ity herinandro ity ny antsoina ny olom-pirenena andray andraikitra mba hitondra ny anjara-birika ahafahana mandrotsaka zay candidat ho amin'ny fifidianana filoham-pirenena ny fanontaniana apetrako amin'ny Lazara Zafiarson satria zay no izany atao hoe ireo tsy makasitraka ny Lazara Zafiarson zay ny tenenako azy hoe tsy manam-bola Andriamatoa Lazara Zafiarson dia manao antso tahaka ireny zay tokoa ve ny hevitra le izy sa inona ny tena hevitra finosiny ilay hevitra voiziny RCR indray hoe izay mandrotsaka ny candidat no mibaiko azy ianao ve zao manao ny fandarana zara hevitra tsy manam-bola mahatonga anao miantso olona mety misy fotoana mety hoe tsy manam-bola dia antsona ny manam-bola fa ny fandarana aloha natao hitezana ny olom-pirenena zay mandray andraikitra ianao dia fandraisana andraikitra ny anay mahafaly azy angamba zay mandray andraikitra zay namana miara lasaka katerena ny firenentsika dia andao votana lizy raha ohatra ka misy azo atao ihany raha mbola misy azo atao anavotana an'ilay firenena ilana tsira aloha somary voavoansery mety hafahafa ny feo raha mbola misy azo tsika atao ahafahana mandara ny firenena io satria fa fantatry n'olona hoe anova rafitra ny RCR dia zay ny antony andraisana andraikitra dia miantso zay olona mieritreritra fa mahana andraikitra amin'ity firenena ity zay olona andraikitra ka raha ohatra ka efa tonga saina amin'izany voaka malagasy arabaso arabatsara raha ohatra moa mbola tsy tonga amin'izany tsika fa ny lalàna ny firenena rehetra dia ny vahoaka no mametraka ny rafitra politika ary ny rafitra politika no misafidy rafitra toekarena entina manasoa an'ilay vahoaka hatramin'izao tsika mbola tsy nametraka mpitondra satria tsy tsika nametraka première république deuxième république troisième république quatrième république rehefa miteny Lazara Zafiarson hoe miantso an'ilay olom-pirenena ho tompona andraikitra ao anatin'izay fa misy ihany koa nefa ilay antoko hoe RCR ny fanontaniako teo hoe sao dia tsy manam-bola Lazara Zafiarson atao hoe zany hoe le antoko no anontaniako le antoko RCR zay hoe tambabe ny olom-pirenena ampiraisin'ny andraikitra andikana le rassemblement des citoyens responsables hoe ao anatin'le antoko indray ary amin'izao fotoan'izao satria efa elaela ihany koa no nahenonan'le anarana tsy nisy ve ny fiomanana atao sa hoe misy ataontsika hoe niveau anankiroa ny fiomanana ne dia ny fizarana hevitra satria ny politika fizarana foto-kevitra fa tsy fizarana vola dia raha ohatra ka mbola misy afaka hiteny fa tsy nizara hevitra izay nandritran'izay folo taona resahanao zay dia tsy nomana tokoa zay ary raha misy antoko politika nazara hevitra be indrindra satria zara hevitra nara-fandaranao dia voalohany RCR niomana zany zay any amin'izay hoe fiomanana fa tsy hoe ndao iomana ara-bola ka rehefa miomana ianao dia mizara hevitra dia le vahoaka mahita hoe efa tokony ho ampiarina le hevitra fa hita hoe marina dia zay nge mahatonga le olona manaitra hoe tsy aloha veraisina le toerana dia ndao ampiarina le hevitra fa hita hoe mitombona tsy azo lavina nge le fanovandravitra manaiky any daholo na parti politika na olo tsotra nizaniza na hatramin'ny any ivelany manaiky an'izany voapirofo angely izy raha ohatra ka tsy voapirofo le dia mba angatahako anao ndray anohitra le izy dia amin'izay le olona mahita hoe tena tsy azo ampiarina io dia tsy mbola mety zany le fampitsona le vahoaka satria miandry an'le vahoaka ihany io fa ny atao hoe fiomanana dia ny fizarana hevitra fa tsy ny hoe ndao hitady vola angalana fahefana tsy fiomanana anaran'izany fa tahaka ny taratasy ohatra ny taratasy ilaina mila casier judiciaire ianao zany ve moa dia ilanao manana folo taona zany so herinandro zany dia tsy maintsy dia azo zany
de orsay daholo ny zavatra ambany rehetrarehetra fa ny tena fiomanana ngeda indrindra raha tena antoko politika dia ny fanamasahana fotikevitra an'ilay vahoaka mpanaraka ilay antoko politika. Atao hoe herinandro mialohan'ny fataperany fametrahana taratasy raha navoakany lalàna moa zany ny fitsipika mipetraka eo hoe herinandro mialohan'ilay fataperana ilay fandrotsahana ny taratasy firotsahako fidiana vao nanao an'ilay antso amin'ny arabola Lazara Ferson tsy akaiky loatra ve le izy sa efa ny somary natsidika ny olona ihany zay hoe isika ny tokony mametraka dia efa nisy mialova eny nanao an'izay sa fanamafisana fotsiny tamin'ity herinandro tamin'ny talata teo ny fotikevitra efa fantatry ny olona fa zay ny lalana tsy maintsy ele mazavady averiko aminao le fanontaniana ato amin'ny radio ICM ave efa mandeha ny publicité fiantsoana avoaka amonjy herona anao fifidianana amin'ny maha radio anao an'ity radio ty efa misy publicité ve ato efa namparitaka amin'ny fanjakana ve ny publicité hiantsona ny voaka malagasy hoe ry voaka malagasy satria raha ny tokony izy dia tao anatin'ny 90 andro alohan'ny atongavan'ny fifidianana dia tokony eno manerana ny radio sy ny tele rehetra miantso ny voaka malagasy hoe andao hifidy efa nizara zay ve mifanjakana zay aloha ny mandefa n'ilay hira taloha iny zao hatreto manao fanjakana ve na mbola tsy namoaka fanjakana ka le fanjakana misy miteraka an'le olana eo zareo no mampiay aho hoe isy ve sa tsisy le fifidianana eo le problème ary raha ny fepitona ny meny karakarana taratasy aza zara tsy ara-dalàna daholo ny dikan'ny atao ao anatin'ny tapabola ianao mikarakara taratasy na ray volana dia tsy afaka milatsaka ny avy any amin'ny faritra raha maka kopia ny melaka ngenao ka mandeha taxi brosy dia une semaine na makany dia une semaine na miverina raha kakazie judiciaire ianao ohatra fotsiny zay ka liza efoka zavatra kototo daholo zay ny tenenina hoe fa ahoana moa ny afahana mametraka io zany lalàna tsy maintsy arahana fa zay nge le rafitra tiana toerina ka raha hiteny ianao hoe fanamafisana ve le anay ny anay aloha za fa fantatra hoe efa zay ny fotikevitra ny eritreratra amin'izay hoe zay mametraka no mibaiko raha tia metraka filoham-pirenena dia metraka mpitondra ny malagasy dia hibaiko dia mila mametraka mpitondra izy efa fantatry ny olona zany ka efa fantatry ny olona zany principe ny eritrera zany dia fampatsivana fotsiny zay ny ataonay fa le olana dia le annonce mihitsy mbola tsy misy le fanengana fidy le hoe ory vahoaka ndao tsika hifidy za mbola tsy naheno hatreto na tamina radio ary tsy nahita tamin'ny tele mazava ange zany ty fanjakana tongavany efa nany candidat hoe ilatsaka Andriamatoa Flora Joel sa tsy ilatsaka efa herinandro alohan'ny ataperany mandahany zany raha ilatsaka izy dia mbola tsy malala vahoaka malagasy zany ve moa dia zavatra mahitsy fa izahay no mahita hoe ny vahoaka malagasy manaitra anay koa te miteny hoe ndao tsika anao ndao tsika metraka mpitondra ka raha ity lalana le fanjakana dia makato tsika raha ity lalana le fanjakana dia makato tsika zany hoe zay fa miomana amin'izay zavatra rehetra hitranga fa fanovandrafitra tsy maintsy ho tonga miresaka an'izay hoe fiomanana mankany amin'ny fifidianan'izay tsika amin'izao fotoana zao marina fa io lay hoe tsy fienoan'ny fanjakana ny antsoantso amin'ny fanomanana ankilany koa nefa mipetraka izay tenen'ny Lazara Ferson zany raha tena ao anatin'le fifidianana tsika misy zavatra be da be tsy fenon'le fanjakana fa misy an'le lalana faharoa ihany koa zay ohatrany hoe memafy ny feoany amintsika miteny zao hoe eo zany zao ny FFKM miteny hoe andao ametraka ny andro masom-pokon'olona iomanana amin'ilay fifidianana iny ny antsona ny mpanao politika sy zay irotsaka amin'ny fifidianana misy an'iny feo anankiray iny dia misy ihany koa le feo amin'ny mpanohatra hoe teneniko hoe mpanohatra ivelan'ny fitondrana aloha atao hoe ivelan'ny fitondrana satria mety mampisalasala ihany ny tena satria tao ihany ny sasany no nivoaka le ivelan'le fitondrana amin'izao fotoana zao dia miteny hoe le fifidianana tokony tsy atao fa andao aloha alamina le izy ary miara-dalana amin'izay ihany koa tia hoe fanoherana ny firotsahana Andriamatoa Andry Rajoelina ity ny RCR zany amin'izany rehetrarehetra izany ahoana ny position ny RCR hoe sa miala tanteraka amin'ireo rehetrarehetra ireo ny RCR no voarafitra raha misy mitovy amin'izay dia miaraka amin'izay ny RCR fa tsisy olona nyvoy an'izany angena ratsy ny RCR akoatra ny hoe mangala tahaka angamba ahafahana makaseza ka inona moa zany no ataontsika eto
iaraka eo moa zany ny RCR dia ninona dia miaraka transition tsika nefa tsy hanova rafitra indray dia anao inona dia miarany tetezamita tamin'ny 2009 sika so de eo anatin'le transition ny ahafahana miresaka an'le hoe zao ny atao satria mampatsiahy le resaky Lazara Zafiarson tamin'ny teto tika ihany le izy namana miara sy Lefarjon raha fantatra hoe marina fa zary mahita zavatra marina na ho amidiko azy mifananako ray manontolo hanohanako aniny dia ataoko iny dia ianao ve dia mieritreritra fa ny fiangonana dia tsy malala fa tokony hovaina ny rafitra dia ianao ve mieritreritra fa reo ivelan'ny fitondrana dia tsy manaiky fa tokony hovaina ny rafitra be dia be ny olona resy lahatra amin'izany dia tonga izy zay anohana anao monsieur laza zay ambena anampy anao tena anampy anao mihitsy zay dia tonga ao anatin'ny birao izy ahoana ny fandaminana ato zao no atao ity zany tsisy karama olona ndraikitra ny ato zangamo karama zangama misy vola miditra amin'io very aza mibetsaka aminao mandray andraikitra zay dia lasa indray le olona rehefa mahita hoe tsisy karama ny RCR dia ataonao any zany tsika nge mikipy manoloana ny marina zany efa resy lahatra ny rehetrarehetra vao miresaka reo fondation nge nahatrany fiangonana azy ave zary zay terme zay ave zareo fondation du système politique zay ka raha hiteny ianao hoe izahay namorona zany zavatra zany no ndihiditra indray ao anatina zavatra fantatra fa tsy atavavoaka le firenena dia manao ny tenanay ho diso zay raha zay neverinay fa ho diso no lazainay ho marina indray dia manao ny tenanay ho diso indray zay amin'izay fotoana zay ka tsy mety ho rafitra eo mila mandrafitra rafitra vaovaotsika fa raha ohatra ka be dia be nge consulter ny RCR hoe hoana fomba anaovana an'le izy dia atory RCR le izy fa raha ohatra kosa hoe le mpanao politika efa zatra tamin'ny tetezamita hoe CT CST dia andao aloha zaraina indray ny gâteau mazava aloha zany fa ny fitondrana tsy hiritreritra fifidianany satria tsy mahazo milatsaka ny matora Joel amin'le certificat de nationalité iny aloha hoe raha malala iny tsy adevitra tsony fa dia hoe mpitsara miny mikipy anga dia zay fotsiny fa kipeo masonareo zany raha zay metiko fa raha ohatra izy ka vela ilatsaka dia tsy anaiky ny mpanao etra dia ty velanao izy ianao ary raha tsy avela ilatsaka izy dia lahatra an-dalambe zany mapara hoe ahoana ny anay tsy avelanareo dia fa azonao honona zany ny zavatra hitranga eto amin'ny tanàna raha izany zavatra mitranga zany inona zany idiranay ao anatin'izany baolina tanimbary zany baolina tanimbary any tsy misy lalàny tsisy may tsisy tosy tsisy corner fa samy mandaka amin'izay tiany andakany certificat de nationalité tsy arahana ninona lalàna tsy arahana 90 jours etsona mpifidy tsy arahana ninona tsisy arahana mihitsy kinona tsy mahabaolina tanimbary an'izany fa rehefa zay moa zany mitindry zareo dia avelo zareo hiditra anatin'izay baolina tanimbary zay ny anay tsotra na makany amin'ny élection na tsy makany amin'ny élection dia atsonay foana ny olona ndraikitra fa ny asanay mitohy na misy élection na tsy misy élection mandra-pahatapitry ny hoe miova io rafitra eo andra-pahatonga ny hoe miova io rafitra io dia ataonay ny asanay ka mazoto raha teo ary le citoyen responsable inona moa ratsy an'izany averiko apetraka ary le fanontaniana tery aloha Lazara Zafiarson hoe rehefa mianao ny Lazara Zafiarson zany satria extrait koa no henoko rehefa mijery vaovao tamin'ilay atao hoe conférence de presse nataon'ny RCR tery amin'ny Taninarenina tery amin'ny hôtel Colbert hoe miantso ny olom-pirenena inona le antso anao inona tsy antso arabola ve zany io inona tena satria rehefa mieno an'ilay interprétation ny mpanao gazety dia miantso ny olom-pirenena androtsaka vola anaovana ny candidaturany ny RCR na candidature na campagne propagande io miantso fandraisany tsy voatery vola koa nge zany hoe aiza fotsiny raha mba misy olona ndraikitra eto amin'ity firenena ity dia ndaotsika hitambatra ametraka mpitondra zay ny tanjona amin'le izy satria mianao ny Lazara Zafiarson zany zay hoe ohatran'ny indirectement ankolaka zany ny Lazara Zafiarson miteny hoe eo anie tsy hisy fifidianana raha ny analizinay nefa koa ny RCR tsy hiditra amin'ilay fifampiresahana zay miainga satria tsy hanova rafitra zareo fa hikarakara fifidianana lasa atao ohatrany hoe marimaritra iraisany mba tsy isian'le korotana be ka na misy fifidianana io na tsy misy fifidianana ny vahaolana fara ny point final amin'eo changement de système ny ao anyelanelany eo tsy fantaritsika fa izay manao ny hetsika ahatongavan'ny olom-pirenena saina hoe rafitra ny maty
na amin'ny alalan'ny fifidianana zany nefa any manaovana io na tsy amin'ny alalan'ny fifidianana de mila miconscientiser zay mampandreny voaka malagasy maty io ravitra io zay ny teknikan'ny RCR ka raha tsy tafapetraka mihitsy zay satria zay no ataoko hoe makasary an'le zava-misy eto zany satria nisy zao 7 nisy an'ny professora Zafy Albert nampatsiahy hoe inona moa ty le asate atsanganareo ty iza ny nametraka anao eo fa maninona ianao no mitena fa ohatra ny omezana ny professora Zafy Albert hoe tsy maintsy misy fivoriana tsy maintsy misy fanapahana misy fifidianana na tsy ny vahoaka rehetrarehetra raha zay vao mametraka anao hitatana n'ilay tetezamita fa ny omezana tamin'izany fotoan'izany hoe nareo tena anao tsy navita fa aleo zay nafato ny voay no miravaka ny vanginy tahakan'izany androany koa Lazare Zaverson zany miteny hoe raha mbola tsy hanova rafitra ny fampiresahana eo de tsy hiditra zay ary sao ilamindamin-dratsy tahaka ny tetezamita iny fotsiny le zavatra iseho eo de voafafa tanteraka indray zany lay RCR sy lay fanivany zay no ahaiako zany hoe miantsolona Lazare Zaverson misy olona manaliny ve na manetsiny manaraka ny RCR de heverinao fa ho voafafa zany na misy tetezamita ary tiany eo ane zay hoe misy vahoaka ve resy lahatra amin'ny fanivany-rafitra ka na misy tetezamita ary fa fantatra fa tsy hanaovana ninona le vahoaka regny vadika pression ho an'izay mitondra tetezamita na élection tsy maintsy misy zay ny olanako ataoko hoe za mihitsy Lazare Zaverson le malagasy efa mahantra loatra ary le leta-pahatakarany zavatra ny malagasy miala tsiny amintsika pieno mety misy amintsika pieno tena tonga saina fa atreto aloha raha ny zavatra hita hatramin'izay de mirona makany amin'ny tany makany amin'ny adalana maka zavatra ray zao tsy voaingana nisy tomobilina ny doran'ny olona satria ny klaksona le olona de tonga de le saranga ny mandeha ao hoe miseho manana tomobila zany ny dorana le izy mety tsy fantatro zay fihetsika le mpitondra atao satria rehefa taterina koa ny zavatra miova de eo no mampiahy ihany matetika voasarika makany amin'ny ratsy ny maro anisy fa ny maro anisy tsy tonga makany any tena fisainana sy fandanjalanjany zavatra de ohatra ny makely lalàna fiarahamonina anie zany fa tsy misy idiran'ny finoana zany namana miara sy lofarjaona raha ohatra ka maresy zany ny olon-dratsy na lelazaina hoe tsy mahafantatra ny ninona maro anisy izy de mandory zavatra izy ohatra natao tamin'ny 2009 de anao inona moa zany tsika mbola vitsy ary tsika hijanona ve tsika ka tsy hanao itsony anao zay ahatsarany fahalalan'ny olona zay ngeny ny RCR ka raha ohatra ka maresy zay olona zay hoe satria manaiky mandray vola de raikitra indray zany korotana indray zany atoatohatra de afaka ny anao iny tsika zay nge réaliste koa manao politika noho izany zay mbola ny voale voaka malagasy ihany no mitondra an'io anjaratsika tahaka ny ataonao manao antifandarany ty any conscientiser mampahalala ny olona hoe ty ny lalana tokony ale ka rehefa tsy ianao ry izy ataotsika ino fandarana fafiry moa zao hatramin'ny ingatsika tamin'ny fandarana voalohany fantelonao zao niakatra teto fandarana firy reny nataonao nanasana olona tsy nandraisanao vola de samy malala an'izay impact zay tsika ny olona any ambadika any malala an'izay impact zay misy impact ve misy fiatraikana amin'ny fiarahamonina ve de zay any ataon'ny RCR fa zay nge tsy mahay miracle sady tsy misy miracle ao anatin'ny politika ka raha ohatra izy ka mahomby de mirona makany amin'le hevitry ny RCR hoe ndao mba hovaina le hoe tsy haina fa raha tsy mahomby le izy de miandrotsika sy midomina ary zany le sain-dratsy midomina ary zany le tsy fahalalahana satria tsy mety hiva le olona de miandrotsika zany androanda zay nge ny afarany izy rehefa tsy azo tenenina le olona tsy maintsy ady atrano zany afarany io ny mpanao politika nga azonao tenenina ny mpitondra nga azonao tenenina ka rehefa samy anidy sofina zany de manandrama anao miresaka amin'ny olona manampy tsofina raha indrindrandrindra fa vahoaka miara miteny eo samy miteny tsisy mahafantatra zany ny teniny fa samy mitabataba de mandeha automatika mandray brique de mandray antsy de mandray an'izay raisiny eo de mifampitoraka de dikan'izay mitarika atsika makany anaty ady atrano ny mpitondra fanjakana amintsika miteny zao misy anatina hery ny RCR avy amin'izao fotoan'izao miezaka miantso ihany koa nyreto hery tsy politika indray ty matetika nefa mifandray ny politika ny syndicat zay mihetsika daholo amintsika miteny zao nisy ny fivorimben'ny syndicat tamin'ny herinandro lasa teo mihetsikehtsika daholo zao ny syndicat ny mpampianatra pikaroka ny mpiasa-panjakana neny amin'ny Sénat ny
misy ve sa hoe vita ny antso amin'ny ataontsika hoe amin'ny haino manjery tahaka zao a ny fandraisany sa misy antso ambadika nisy fotoana ny sesesy nanambara hoe maty le rafitra manaiky izany zareoko zay no nyteny zanatra am'izay maty io rafitra io de raha manaiky ary le olona inona moa zany masakana an zareo tsy hoe ndao no ahetsika anoana le RCR raha zay nita fa mety sa ve hoe anao marchandage politique ny RCR zany ngenina atao teto na ritry ny enimpolo taona atao fitaovana politika ny syndicat non zay tsy miditra am'izany ka le olona ao anaty syndicat raha resy lahatra izy fa ino lalany voahana zay nge nresaka an'izany mpiasa-panjakana zany nresaka ny asa nge zay de fantatra ny lalany voahana eo ty ny lalany voahana misafidy syndicat ka raha mbola tianao cercle vicieux iverimberina amin'io problème io syndicat io tsy mivaha zany io misafidy fotsiny nareo ka fa manina moa zay ny namtambola namana miara sy lofaritsona lizy ne tsy vola ho anay lizy ne tsy tanindrazanay rery fa manina moa zay ny namtambolona ka hoe ndy hitety anareo sa ao zay mba ampio ka raha efa tsy resy lahatra le olona de ataonao ahoana fa raha resy lahatra le olona ka maheno io marina io nefa tsy manao ninina ho tsaraina am'izany tsika tsy raha raiky ianao fe zavatra manao ny marina misy miara sy lofaritsona de ahoana moa tsy anoanako anao raha mba misy kely zay ananako ty amina ty de mba anoana anao ne za mandeha ho azy ane zany amin'ny maha-olombelona zay ozy a mahasamy hafa atsika amin'ny biby ny biby eny tsy mahay fampitsabo raha mahita alika accidenté ianao tsy mivorona alikaka hoe ahoana ny tsaboana namatsika io raha mahita omby latsaka tatatra ianao tsy navorony omby ndo ahoana ny navotany namatsika io fa raha mahita malagasy latsaka katereny ianao de mitsangana raha olombelona de fantatra hoe ty le fomba navotana anazy ao anaty lavaka ao zay koa nge mahazo marary aminazy io eritreretiny olona zay fa hitady arena angambany manompa ny olona arak'le teninao tsy manam-bolonareo de mitady vola marary any zany tena marary zany fa ianao tsy mieritreritra ninina fa tonga de miveloko bay fotsiny le olona tsy fantany avy ny fiainanao tsy fantany avy momba anao fa mamoaka publication fotsiny avy atrany izy tonga de atao zay amelezana anao fotsiny tsy misy antony satria izy manoana candidat fa ngamo ny fanoananao candidat mamezoanao amorona mo tsy misy ohatra hoe momba ny RCR rehefa mbola tsy fantatra re tompoko de aleo mangina de aleo manontany inona marina le RCR de valio ka rehefa tsy resy lahatra nareo inona mo madiso an'izany misy olona tsy ho resy lahatra amin'ny misy eny mandra-pahafatiny de misy olona ho resy lahatra amin'io raha majoritaire tsika resy lahatra de mivadika ny rafitra de mivadika fiarahamonina ka zay teny fiarahamonina zay nge le problème io fa raha ohatra ka mbola minoritaire tsika na vitsy itsika resy lahatra de mijanona amin'io zany le fiarahamonina zany io mihitsy zany le fiarahamonina tiany gasy dina ny azotsika atao ahoana zany ny endrika fisokafan'ny fiaramiasa amin'ny RCR raha ohatra le teo mantsy ohatra tonga de any amin'le ratsindrindra ny ataontsika le marchandage politique le fifandresen-dahatra fa raha misy ny fisokafana ifampiresaka ahoana ny endrik'izay mba tsy ho tonga any amin'le marchandage politique hoe mifanantona ohatra ahoana ny endrik'izay mo an'ny RCR afaka miantso ny RCR izy de miresaka ka hita iny modalité ahoana ahafahana manatanteraka fa averina tsara aza mieritreritra intérêt ty aminay ty na izay sam'izay ary tsy mbola malala inona ny ataony ihany na inona ataony ihany na hoe tonga de hoe ndo izara sezany atao voalohany azafady le tompoko avy aloha zay am'izay raha ohatra ka zay ny maharesy lahatra ny olona hoe izara seza no atao eto izahay zany tsy mitady tombotsoa amin'ny fanaovana politika zahay tsisy mivelona amin'ny fanaovana politika efa samy avana monjy asanay zay ny isan'andro vo mikofokofoko zay miasa ho an'ny RCR fa ity tsy maintsy atao satria zay olombelona mahita olona latsaka anaty lavaka zay mahita ny fiarahamonina mivarina kady zay de ahoana mo hitazanana an'io namana miara sy lofaritsona misy an'ity zavatra ty Lazaraza Fiarson hoe na candidat iza ho avy eo ohatra fotony zao ataontsika zany hoe mandeha arak'le eritreretan'ny fitondrana azy io de efa misy fandrika zao miandry ny candidat zay filoha avy vaovao io raha tsy izy tsony hoe miakatra ny frean'ny bus miakatra an'izao fa mahatonga na mametraka an'izay hoe ny RCR nova rafitra fa ny fiarahamonina koa tsy maharipery satria efa ny afy enimpolo taona izy de mitady zavatra le miracle tenen'ny Lazaraza Fiarson tsy ho vita foana no andrasan'le fiarahamonina ary misy foana ny mampanantenan'io ahoana ny fifehezana ny zavatra marary ny olona raha ho anatin'ny fanovana rafitra eritreretana io efa misy veny eo amin'ny RCR mandinika hoe misy zavatra tena tsy azon'ny malagasy afiana ntsony ohatra
le kibinona ty tena efa maika de maika nefa io tsy voavao anatin'ny herinandro. Marina zany. Ahoana le izy a fiarahamonina io le hoe zay tsy manao ihany mametsiny raha manao le voaka malagasy nefa kosa zay mahatonga le kototo hoe tsy hitan'izay tsy manao io mody manao tandrametaka io izy de lazay fifananao izy. Raha ohatra zao tsika isanao miaraka endoara miatraka kandida de miara-miasa tsika de mahita ny fahasarotana ao anatin'ny fametrana le kandida de fantatrao zany hoe zao zany difficulté iainany le mpitondra eo vao miditra eo de fa mitombo aloha zany ny compréhension na ny fahazahoanao hoe hoenjakenja ny tiraraha ty zay ny ilana le vahoaka hoe mandray andraikitra de fantany raha mahavita mitety faritra ny mpianatra rehetrarehetra manerana Madagasikara ohatra ka mandeha mitety a Madagasikara de samy miaina le fahasarotana fa ny mahasamy hafa an'izay sy am'le tsy manao ninina fa miandro tolorana fotsiny hoe mizara t-shirt n'olona mbola averina le vola t-shirt fa am'le teo a tsy mamerim-bola tsy mamerim-bola ianao fa ianao no nametraka le mpitondra ray aza mamerina vola aminao satria ianao no nametraka de ianao no mibaiko fa raha ohatra ianao ka nomena de tsy maintsy mamerina ny trosan'le t-shirt le olona napetraka ao teo noho izany tsy afaka mijery le asa vonjy maika araka ny teneninao le mpitondra fa ny famerenam-bola n'olona aloha no mahamaika fa ny NRCR tsisy vola averina noho izany le asa fanarenana le firenena am'izay a no mahamaika finance publique ihany io namana miara sy lovaritsona fitatana mbola mpanjakana tsisy miracle karama système de rémunération na fomba fanaramana eto Madagasikara koa maty ovaina fomba fanaramana novaina ny avantage be de be no ohatra azo raisina am'izany a raha carburan'olona ray ozy a 250 millions FMG na 10 tapitrisa ariary ao amin'ny sénateur ao amin'ny Sénat mahana assistant 420 izy ny député mahana assistant 12 izy ihany no manendry anazy de ny vadiny ihany eo de ny zanany ihany eo de ny zodahany eo izy mianakavy a no 12 isaky ny député multiplié par 150 zay député de mivoaka 1800 zay 1800 zay a ampitombonao a 600 000 ariary le karama ho an'ny assistant parlementaire 4 milliards zany ny vola very fotsiny eo a nefa reo olona tsy mbola nahita assistant parlementaire anao ka tena hoe manao ny asany ary ny tena loza aza rehefa miady aminazy le zodahany de tsy maintsy soloana iny de tsy maintsy manao procédure indray ny any amin'ny fanjakana ny amin'ny trésor sy ny rehetrarehetrany ahafahana manolo an'iny de miova indray a le anaran'le assistant parlementaire de misy procédure be de be mandany vola be de be recrutement na assistant parlementaire zany angena mahatonga any miteny hoe finance publique io ka boraraka le fitantanam-bola mpanjakana ary matavy sy velona am'izany ny akamaroan'ny mpitondra zany mahatonga zareo tsy afaka miteny ka ny vava aza mofo feno ka ahoana ny vahana miteny lojika be nge zany tsisy olona feno vava zany ka afaka miteny fa rehefa mialo ao zareo de manomboka nonanona kibo mitovy amin'ny antsika de miteny izy satria zay le rafitra ka izay rafitra zay no vainay a distribution de richesse ao ny anizarana mahitsy le are-pirenena zay fotsiny a raha ohatra ka fitinina amin'ny phrase anankiray zany hoe rehefa vitatsika tsara ny finance publique ny afahana mamaly le problème faran'izay aingana aloha de ny finance publique manao plan de restructuration tsika plan d'urgence tsika de plan d'urgence iny mamaritra hoe reto avy le zavatra faran'izay maika indrindra de ny finance publique akisaka makany amin'ny plan d'urgence io le dépense hita hoe nandanim-bola nefa tsy misy vokany hatram'izay hatramitsika am'teny zao fa le vola misy fa ny distribution izy io ny problème hany ka mielanelana le fiarahamonina de zay no mahafaty an'ilay fiarahamonina miresaka n'le finance publique lazaraza Ferson io mantsy rehefa tsy eo de miteny daholo na ny ekipa am'izao fotoana zao raha ny teny tahaka an'izany koa fa zao ny olana hoe le rafitra ovany eo efa misy mafia manery reny olona reny matetika ny iankinan'le fanatanterahany-javatra ahoana ny atrehana an'ireny ary tonga de apiko le izy le filoham-pirenena niankina tamin'le mafia niakatra teo
fa na tsy niakina taminy ary fa rehefa tonga eo izy a fanamboaran-dalana rehetrarehetra ohatra ny engin rehetrarehetra any aminazy daholypetraka ny norme petraka ny norme mahazo manao soumission daholo amina marché public fa za metraka norme zangany karamainao le voaka angeny no nametraka anaty eo de raha tsisy mamaly le marché public am'izay fotoana zay satria ohatra ny efa hitan'ity travaux public ange averina aizako izy fanjakana tsy mana travaux public zany averina ny travaux public nga mifanjakana ngatsy afaka fanjakana nge afaka manao sy ngatsy natao zany tamin'ny covid afaka azonao atao nge makan'io zavatra rehefa misy zavatra urgence azo atao zany fa tsy ho tonga am'izany le izy raha manaiky le olona hoe ity tena mandeha mahitsy ty fitondrany ty ary zay mieritreritra an'izay zay no mahatonga anay hoe raha izao zay no anampitambolona de le olona avy eo no ibaiko anay hoe zao tsy maintsy ataonareo fa za na me volanareo ka tsy alenao mitodika any amin'ny vahoaka de mba ny vahoaka no miteny hoe zao le zavatra tadiavinay fa tsy le mafia zay nge no mahatonga an'le hoe zay mametraka no mibaiko noho izany tsy manaiky zay mahatonga le teninao teo hoe manantona avy ny RCR mba mitady fanampiana man'olona avy ny RCR fa andresen-dahatra ihany ny rano amin'ny RCR be de be n'olona ny teny ny RCR hoe maninona nareo raha tsy mandasaka candidat rehefa tsisy vola ihany de zay no manome candidat be de be no mivarotra ny toko amintsika am'teny zao ary azahoana miliara le manolotra candidat tsy amin'ny alalan'le olona niaraka taminao tao ny anay re tompoko tsy amidy tsy amidinay zany io ka citoyen responsable zahay ao tsy hoe zay ny tsy mahita vary sy lokany fa retsy vahoaka retsy de ao anamony amarotana ny alahilon'ire vahoaka reo anabe nkipinay nefa zay manataranaka ny anay re tompoko tsy amidy aloha zay am'izao zavatra tsy maintsy hoatrehan'izay mieritreritra ndray fahefany eo ary misy rivotra mitsoka indray tsy fantatro moa izy ity na izy mampitsoka azy na mitsoka ho azy na tena tonga saina na ty ilay ataontsika hoe endrika fihetsehan'ny firenena afrikanina indray a Niger zany zao no tena mampimenimenina ny ataontsika ny frantsay a misy ny uranium moa tsinona de nitapahana tanteraka izy am'izao fotoana zao a mihetsika koa zany zao satria tsy fantatra hoe lany marina sa tsy lany tsony alibongo a zay nitapahana daholo any amin'ny fireneny ihany ny internet sy ny karazany a ahoana marina no endrika fifandraisany ataoko hoe ireo firenena afrikanina am'ireo firenena matanjaka raha ohatra ny RCR sy ny ataoko hoe kondo ao amin'ny RCR am'izao fotoana zao ahoana ny endrika fifandraisana za tsy miteny hoe fifandraisana amin'ny Frantsa fa ny endrika ny fifandraisana am'ireo firenena matanjaka sy ireo firenena izay mitovitovy amin'ny Madagasikara rehefa mitatana amin'le resaka diplomasia ty rehefa mbola tsy mahana cotisation entina ny fivoriam-pianakaviana lasa miainga ao an-trano aloha vary aloha tadiavina zay ny logistique politika amin'ny géopolitique internationale intérêt-ny ao ka tsy tetatetatsika de ampiady biby de hoe aleonay miaraka am'ry fa ry matanjaka kokoa de ny fianakaviananao rotota no ampidivina de mialokaloka amin'io iaraka am'izao dasa iaraka am'izao bavy fa miady reo iaraka am'y rafozana sa iaraka am'y ray aman-dreny fa miady reo fa ny fanafody tsara indrindra dana aloha mitady hoanina efa manako hoanina ianao ny olona indray ny tonga any aminao mandeha mivory satria mahana trano anao andraisana fivoriam-pianakaviana aty indray ny someny atao aty Madagasikara n'olona miazakazaka fa nony zany tsy vitatsika aty indray ny SG Nations Unies azo atao zany rehefa mitondra firenena fa tsy manofinofy akory raha miteny an'izany fa jerevana aloha ny atao anatiny malama be ny terrain international ary io a misy basculement am'izao tontolo zao a tapitra indray aloha ny anytandrefana satria efa manomboka orava Europa tatoato satria ny Europa de ampira nisy ampira daholo hatram'izay fa rehefa tsy nazaka ampira tsony ny firenena anankiray a de natao ampira collégial Europa zay ny lecture ny RCR ny ampira assiriana ny ampira babyloniana ny ampira médiana ny ampira persiana ny ampira ottomana ny ampira romana ny ampira grika ny fandimby teo de ny findra hoe ravarava daholo le ampira satria samy misitona n'le tany de tsisy tany natanjaka be tsony fa fetsiny européenne rehefa nanao couragade a de tavavoaka tamin'ny couragade ry zareo de hoe ndao tsika hitambatra de natsangana ny ampira Europa nitambarany Allemagne, France, Angleterre amitsika am'teny zao a
mialy Angleterre, Frantsa manomboka reraka, i Allemagne manomboka miaraka amin'ny Russie, rava zany Europa. De tsy fahaizan'ny mpanao politika malagasy zany tantara zany sy ny fiforoana zany tantara zany a mahatonga azy eritreritra hoe ndao a hiaraka amin'ny Russie de misy candidat eto toanany Russie, ndao a hiaraka amin'ny Amerika de misy candidat eto a toanany Amerikanina, ndao ndray mba hiaraka amin'ny Europeanina sasany a pays nordika fa reo ndray tsaratsara ka tsy ohatry zany rehefa mitondra firenena hoe anangana tokantrano anao de efa mitilitily eo anatin'ny fianakaviana hoe izy ary ny ifandraisantsika amin'ireo ry dadato manakarenareo ka tsy zany ny mitondra tokantrano fa mitondra tokantrano de anareo mivady aloha no manapa-kevitra ahoana ny ampitombo ny ao anatiny avy sy ny fifankatiavana mba tsy hidira ny président fokotany fa mahatonga ny zareo miditra amin'ny raharantsika de tsika no tsy mifankaty noho izany ndao fampiavanam-pirenena fa tsisy ohatr'izay de miavana amin'ny malagasy de mandeha ny asa rehetrarehetra eto rehefa manan-kataotsika zay tsika mba mody mivoaka ny trano mba hisotomana vahiny ndao mba mangeny aminay ka raha tsisy fandrina ary aminao ahoana ny fanao miteny amin'olona hoe mba tongava mamangeny aminay zaranao aza tsisy mamangy ka mifanohitra amin'izany atao amin'ny mpitondra ankehitriny tsisy ninina atao anatiny fako daholo eran'ny tanàna maiky andray jeu des îles raha izaho zao ny tamin'ny toerana io de zay ataovy any aminareo any aloha fa na ny tranoko aza tsy voafafako ama olombelona fotsiny izay ihany atao hoe géopolitika raha oharina amin'ny fiainana andavanandro ny fahendrena zany de ny décision nyraisin'ny fitondrana deuxième république tamin'ny androny tsy momba ny atsy tsy momba ny aroa aloha rehefa mba ola matsiaro tena fa faible tonga fotsiny ianao raha sanadrika misy fahoriana de mba iny ianao tsopotsopo mba miaraka amin'ny besiny maro iny satria tsy maintsy tonga indray nefa ianao raha misy fahoriana ka raha misy fahavoazana ny ivelany any de mba miteny ianao hoe mampiheranareo zay fa tsy hoe hitetateta ianao ohatra nataontsika teo andefa miaramila any ivelany any miaramila gasy nefa ny dalinao ary tsy hitanao zay anaovanao anazy eto vita Madagasikara nanao zany zavatra zany nefa nydalo ary tsy hitany adivana taminy ny géopolitika zany a lojika mpananana aiza misy arena de samy miady an'io arena io ka ny antsika malagasy ary tsy mifampizarantsika malagasy de zay mahatonga antsika miady atrano eto satria ny mpitondra ny mihinana an'le arena ny vahoaka mitazam-potsiny de tonga ary le international avy any hoe ny mpitondra azo ambakaina fa ndao metraka candidat indray tsika zangetratra zany be lehibe amina miliara ne le fanambazana fa tsy vola ariary na ariary zato fa amina miliara le izy de zao foana mivaly teny RCR telo viliany tompoko laninay fa manino zay ny anaiky miliara zay ihany le izy ka zahay tsy manaiky ho tambazana vola ary tsy voavidina vola fa zay mieritreritra hitondra firenena anavitra le mpiray-tanindrazana ao anaty lavaka mangetsikitsoka zay ihany ny RCR ka ny politika ny RCR resaka international de tsotra mitodika amin'ny atao anatin'ny konkolo zay de rehefa hitanay fa tafakatra ny niveau de vie malagasy ka mivoaka any ivelany Lazare Ferron président de la République de Madagascar de teny gasy no itenenako any satria ny olona efa liana hoe manahoana zany Madagasikara zany efa liana izy satria misy zavatra azo raisina de ianao azonao eritreretina aveo hoe misy malagasy tsy mahay teny vahiny mipetraka andafy any de mivarotra any izy de le client mitsofoka vahiny rehetrarehetra ao a miteny gasy fa eto amintsika ny vazaha mahana fivarotana de mitsofoka le fivarotana ianao gasy de amin'le teniny nefa ianao gasy eto Madagasikara tsy maintsy miteny frantsay bonjour zay le zavatra misy nefa tsy tokony ampiasaina akory le teny vahiny eto amintsika raha manan-kareny tsika ndao alovana ny problème atao anatiny fa manaraka ho azy zao tontolo zao a de mitangorona ty amintsika ty zao tontolo zao raha mandray andraikitra mivoaka malagasy rehefa tsy andray andraikitra moa voaka malagasy araka ny tenao fa hoe mbola ambany loatra ny fahalalany voaka malagasy a ino moa inona ny azotsika atao tsy avy amintsika raha teo le izy fa nisy mpitondra mifandimby teo a samby responsable am'izay nataony kosa angambany fanabeazana latsaka ambany be zao a ka na mpitondra fanjakana mamitaka any ankizy mikajy madinidingy kajy tsotsotra fotsiny de tsy taitra tsony mianatra tsy mpianatra hoe mbola ilaina avy ny mianatra fa raha metraka filohan'ny tetezamita ireo ray aman-dreny lazainao fa mampivory ireo ray aman-dreny sy ireo mpanao politika rehetra tompona andraikitra rehefa tsy mieritreritra no varavitra ry zareo raha manatsafidy re tompoko de mifidiana fa zay koa ngetsy teo am'izao toerana zao fa raha ohatra nareo ka maharasafidy akoatra fa mivandrafitra mahandry ambony maitso any amin'ny tanàna misy anahany
milamina be any amin'ny tanàna misy anahany fa tsy maintsy miakatray tao Tananarivo amin'ny resaka aminao satria tiako ny mpiaramonina amiko mba ho tafavoaka mba hahita hoanina fa tsy ao anaty fahavariana isan'andro isan'andro ohatran'izao. Tao anatin'izay ataontsika hoe 5-20 minitra nyresahana teo zay dia nyresaka ny lay antso nataon'ny RCR tsika nitoedra raha misy eto Madagasikara hoe misy feo maromaro mandeha dia mazava ny hevitry ny RCR hoe ny RCR dia ilay olona tompona ndraikitra olona vonina ndraindraikitra no antsoina fa tsy hoe kajikajy politika amina tombontsoa madinidinika ny fijery makany ivelany mazava zay misy zavatra ve tiany Lazarasa Ferson resahana amin'izay olona mientso mijery amintsika amin'izao fotoan'izao hoentsika amaranana ny fandarana androany. Mahana safidy daholo ny olombelona rehetra namana miara azy lovarojaona tahaka ny ianao safidy dia hanasany laza androany fandraisana andraikitra zany mahana safidy mboka malagasy raha mba hametraka mpitondra izy amin'ity dia mandray anjara izy amin'ny fanohanana an'ilay iveriny fa ho apetraka na izy manaiky vidiana vola na izy tsy mampanina ngera misy maharesy lahatra anao any na mo madiso an'izany efitra ny tsy mitovy tsy voatery hitovy fa zay samijoro tsy misy vahaolana akoatra ny fanovana rafitra izay no herosoanay ka raha resy lahatra amin'izay ianao dia tongava ho entony anjara birikinao fa tsy trano kelikely leo atao fa trano Madagasikara raha fefetsika tamboho zany io raha ataontsika io ny tanitsika dia mba te hiady amin'izao tontolo izao tsika zany mba hoe hiaro tena dia kajika io fa mahana 5000 kilometra angambontsika manodidina raha izay no ataontsika tamboho dia kajikajio nisy amin'ny biriky ilaina fa tsy biriky ray kory mahavita an'izany dia mahana tena zay fa hitondra ny anjara birikinao ianao ao amin'ny base Lazarasa Ferson sy ny RCR ao ny mombamomba ny pitsopitsony hoe ireto ny fomba andraisana anjara ahafahana manatanteraka an'ilay fanohanana olona irotsaka arotsaka ny olona ndraikitra ka hamany problème ny Madagasikara amin'ny alalan'ny fanovana ravitra raha ohatra monao ka tsy mbola tsy resy lahatra dia mbola toizanay ny tolona satria zay ilay tambaben'olom-pirenena na presiny ndraikitra toizanay io fa ho porofoiny ny tantara eto ho porofony zava-misy eto fa ho marina ny zavatra teneninay raha ohatra moa le izy ka diso dia ohatra ny olona rehetra manao zavatra diso zay dia atao hoana fa efa avitra Madagasikara ka inona moa maharatsy an'izany raha misy olona afaka manavitra any ngeny miara sy lovajaona inona moa maharatsy an'izany vao maika koa nge zay avitra dia zay tsy mila manao ny inona tsony zay ny zava-dehibe ianao ny isaorana be dehibe isaorana ny amin'ny lafin'ny teknika isaorana piano tsika fa antso ihany iny fa tsy mahavita ninona zany ny RCR raha tsy misy anao olona ndraikitra manao anazy mankasitraka tompoko ialako tsy ny kely marina fa nomeko fitenena ny Lazarasa hoe misy fanontaniana tonga atao tsaiko ty Lazarasa Ferson hoe misy zavatra hipotra zay amin'ny fahenina ny volana septambra fampiatsoana ny filoha eny amin'ny fitsarana na eto Antananarivo na eny Atsirabe amin'le resaka nationalité mifarana amin'io ihany koa nefa ny fandrotsahana ny taratasy filatsahako fidi raha ohatra mahazo an'ilay certificat de nationalité izy ka misy olom-pirenena midina andalambe tsy manaiky maneo zay tsy fakasitrahan'izay anisan'le hidina eny koa ve ny RCR nefa amin'izay fotoan'izay mety hifangaro amina antoko hafa zay mety zay tsy hanova ravitra fa tia lalana ray efa anay mikorotana ka nay fahefana amin'le eritreretany ahoana ny fandraisan'ny RCR anjara amina zavatra tahak'izay ny RCR manameloka ny fandikan-dalàna rehefa fandikan-dalàna dia melohana hoe hita zao fa nationalité vahiny ny filohantsika dia melohana izany fa ny RCR koa manao programma amin'ny 6 septambra hoe hiantso ny olom-pirenena rehetra ny olona nandray andraikitra zay nanohana ny RCR hoe ametraka mpitondra dia atsoinay amin'ny anatina toerana ray hoe reto zany le olona vonina anova rafitra dia reo olona reo raha ohatra ka vonina tokoa malagasy dia reo miara mirodorodo makany amin'ny ACC hoe dia anatitra zay fa tia ny olona eritreretinay ho baikona zay ny RCR ka raha ohatra moka
misy izany zavatra zany a de mazavana izany fa tsy afaka ilatsaka ny matoandrony rajoel satria mandra-pivoaka an'izay didy avoaka avy eo a de mbola tsy afaka manana ninina izy taratasy ho ampiasaina noho izany tsy afaka milatsaka izy zay zany ny anaovana zareo le tetezamita forcé hoe satria après moi le déluge angambany zay filaza anazy fa ny RCR manohana an'izay hetsika andravana ny fantika an-dalàna manohana ane zay andren'olona mitaky ny hoe tsy tokony ilatsaka ny matorajoel manohana andreny zaika rehefa marina kosa de toanany fa ny hoe ilatsaka an-dalambe a samana safidinay citoyen responsable ikoa zany ny RCR tsy mitovy amin'ny parti politique hoe makaritsika ireo de miara mirona débat be zany ao anaty RCR de misy olona pour de misy olona contre satria zay no entina mampiseho an'le firaisankina sy le herin'le non point mampirahina tsy voatery ho zato fa ao anatin'ny naitsika isanao za miaraka de mety vitsivitsy ihany no point mampirahina atsika isanao fa tsy midiky zany hoe miaditsika isanao rehefa misy point tsy itovizana tandremana tsara zay fanaovana politika ka any amin'ny RCR zany a misy point mampitovy ny mampirao de le fanovandravitra fa tsy hoe laza vao hidina an-dalambe de hitovy amin'izay daholo koa ny RCR rehetrarehetra tsy hidirany fanovandravitra zany a noho izany malalaka no mampira ny RCR rehetrarehetra amin'ny safidiny tahaka ny hoe hivavaka zay a tsy manisy fifandraisana fivavahana fa neutre izay ka tsy baikony ny olona hoe ny mpiara-miangona aminareo rehetra de ento makaty amin'ny RCR fa zavatra tsy azo atao zany fa misy point hitovizana de misy point tsy hitovizana misy olona tena manohana ana fa tsy manaiky ny ilatsahako fa tena manohana izy satria le filatsahana no tsy ekeny fa ny foto-kevitra ekeny ohatr'izay le izy kina moa madiso an'izany olona zany fa izay le mitondra firenena hoe manaiky ny hevitra ny besiny maro ianao amin'ity zavatra ty ianao mety mba tsy manohana ana fotsiny fa avy andreo atsokondray ianao miara sy lovarjaona dondratsika ianao an'ity fa ty kosa angamba itovizantsika isanao fa le olona nanohana ana tato amin'ny ilany a mety tsy manohana anandray ary amin'ny ilany de zay le politika dinamika le izy fa tsy hoe rehefa tato a io tsy relation de couple ko hoe niaraka ny parti politique anankiroa de tsy mahazo miaraka am'ritsony nareo rehefa niaraka taminay satria misy parti politique manao an'izany tsy azo atao an'izany ny firenena fa hevitra ary le hevitra tsy hevitra ray fa misy hevitra zato ao de ny misy 10 itovizana de rahany iny de hafa ndray a olona hafa ndray le niady taminao tam'le folo ndray mety manohana anao ndray am'le folo hafa de miaraka ndray anao amin'iny satria zay ny heverin'olona hoe mamadika ny mpona politika fa tsy zay fa ny fanaovana politika de ny fanekena ny fahasamefana ary zay zavatra zay ao anaty valeur-ny RCR de hoe complémentarité mifameno zay ao anatin'le izy fa tsisy afaka miambo ho mafeny zavatra rehetrarehetra amin'ny fitantanana firenena isaorany Lazarus Verson anaiky ny vahiny tonga teto amin'ny info culture média ny resaka ifampizara manantena fa mbola hiverina amin'ny fotoana manaraka satria ny toetra raha-pirenena koa mitoy ary engane ka ilamina fa somary memafampana moa izy amin'izao fotoana zao zay ny raritsika namana miara Solovarjaona fa de misaotra be deaibe anao a nanasa teto isaorany amin'ny lafin'ny teknika isaorana antsika piany koa nahatratra amin'ny farany a mankasitraka tomboko lahy mankadiala tompoko vavy manamatra-piana ho amin'ny manaraka indray mametraka ny mandrapiresaka raha ny fandarana zara hevitra ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko zara hevitra fandarany sapan'ny fampalalam-bovao eto amin'ny ICM radio efatra amin'ny zato teboka valo andraisana vahiny iresahana ny fiainam-pirenena zara hevitra ny alatsinainy sy ny alakamisy amby 20 orasy fahefany amby 20 orasy fahefany